ivavaka isika ianao ihany no Andriamanitray ry raina eo amin'i Jesu Kristy ary fantatray fa ianao ihany no manana ny fanalahity ahatonga anay hoiraka mahatoky mpanompo mahatoky nitenena indray mampahireza mandreselahatra aoka ny fanahinao masina hanenika anay mba hatanteraka izany amin'ny anaran'i Jesu Kristy. Amen. Ny oabolana 520 ny andininy 20 ka hatramin'ny 20 izay nivakiana tao riavana no nangalany izao 12 mianadahy izao ny anarany andian'izy ireo dia hoe iraka mahatoky. Ary zany koa no mitondra ny afatra ho amin'izao alahady izao nampitondraina ny lohateny hoe mpanompo mahatoky satria iray ihany ny iraka sy ny mpanompo. dia mbola ho aminareo hatrany any tompontsika. Amen. Ny oabolana 520 andininy 20 ka hatramin'ny 520 tokoa dia mampianatra ny amin'ny fitondrantena tsara rehefa mifandray aman'olona amin'ny fanontona an'Andriamanitra. Dimy no hitantsika eto araka ny andininy 20 ka hatramin'ny 520. Voalohany, ny mpanompo mahatoky dia izay mahay ny teny tokony ho atao amin'ny tranga rehetra. Mpanompo mahatoky dia izay mahay ny teny tokony ho lazaina amin'ny tranga rehetra. Ozy ny andininy 20 milaza an'izany, ny teny atao amin'ny antony dia paoma volamena anaty vilia volafotsy tsara soratra. Fanoharana moa zany filazan-javatra zany. Inona ny avile paoma volamena eto? Manondro zavatra sarobidy sy tsara tarehy. Satria ny volamena dia fantatsika fa izy no metaly sarobidy indrindra. Ary amin'ny voankazo kosa hono dia ny paoma no tsara endrika ivelany indrindra. Tsara izany no antony nanaovana azy tao amin'ilay hazo tao afovoan'ny sary aza kitikitihana fa le endriny dia tena manintona. Ka maika moa fa dia hoe misary-mbolamena ny lokony sady efa tsara ny endriny no mbola ilay zavatra sarobidy koa no manampy amin'ilay endriny ety ivelany. dia zany zany ilazana hoe tena tsara, tena sarobidy, tena sarobidy amin'Andriamanitra, tena sarobidy amin'ny fiangonana raha misy mpanompo n'Andriamanitra, na mpitandrina na diakona na barao sampana, niza mpiara-mivavaka mahalala ny teny tokony atao amin'ny tranga rehetra, ka tena hoe mahay mampahery rehefa reraka ny olona, mahay mampahery rehefa kivy ny olona, mahay mampionona rehefa dona-paoriana ny olona, mahay mandamina rehefa tezitra ny olona, mahay mampiavana rehefa misaraka ny olona. Zany ilay teny amin'ny antony, zany ny fomba ny mpanompon'Andriamanitra. Eto mantsy dia ambara hoe eo ambonin'ny vilia fotsy, zany hoe na le endrika na le votoatany, endrika koa zany zao le vilia fotsy. Fantatsika mantsy fa fitenitsika malagasy zao hoe manao ronono an-tavy. Ny ronono zavatra tsara, tena fitahiny zany. Fa zao raha an-tavy, antsika zay tsy mahay teny malagasy dia ilay pofipipiazana zany tavy zany, na ny farafatsarany ilay fanomezana sakafona kisoa, sakafona biby. Ka raha ronono tsara tarehy nefa ataonao an-tavy dia mahate hisotro ve zany, mahate hijery ve zany. Dia ohatr'izay koa ilay izy hoe tena mivilia volafotsy, sady efa volamena tsara tarehy ny volafotsy fantatsika fa izy ny faro amin'ny hatsarana sy ny hasarobidy amin'ny metaly aorinan'ny volafotsy. Ka izany no hanoharana antsika rehefa mpanompon'Andriamanitra mahita ny tokony ho fijoro sy ny fiteny amin'ny tranga rehetra eo amin'ny mpiara-manitra. Ivory matetika anareo amin'ny mahadiakona, amin'ny mahasampana sy ny birao sampana, amin'ny mahafiangonana. Tsy isan'izany hoe dia mitovy hevitra zato isan-jato zany foana.
tsy laozan'izay misy olona tsy mitovy hevitra aminao, ny hevitra tiara-barapeo ny fiteny. Fa hoana ny fijoronao manoana ny olona tsy mitovy hevitra aminao. Avy hatrany ve dia anevateva, hitabataba, ara-tsy lamy le hevitrao, fa maro anisana andamy hevitra hafa, dia hanohatra foana venao, lasa mpanakina foana venao. Tsia, ny fanekela zao ataonareo diakona rehefa aveo dia hoe anaiky izay hevitra lany be sy ny mafy. Ka mba tsy hahatonga anao ho mpanompo mpanakorotana, fa mba tena ho mpanompo mahatoky ny anarana tompo, inona ny tokony fijoro, inona ny teny tokony ataonao manoloana ny tranga rehetra, mba tena ho zavatra tsara tahaka ny paoma volamena ao anaty vilia volafotsy izany. Ny toetra faharoa dia zao: ny mpanompo mahatoky dia izay mahay mananatra amin'ny fitiavana, mahay mananatra amin'ny fitiavana. Hoy ny voalaza ny andiny fanomben'ny folo: kavim-bolamena sy firavaka volamena tsara ny mpananatra endry raha misofina miaina. Inona indray ny tiany ambara amin'izany? Firavaka volamena, fantatrao tsara fa ny firavaka dia mbola natao hanampy hanome hatsarana, sady efa manome hatsarana nefa avy eo mbola volamena ndraiky io le mety sarobidy indrindra. Zany no anoharana ny mpanompo izay mahay mananatra olona amin'ny fitiavana. Io tahaka ny any an-trano e, dada sy neny tsy maintsy mananatra rakizy, satria efa nahita ny fiainana mialoha ary tompona andraikitra aminareo, tsy maintsy manitsy. Fa rehefa tena le dada sy neny tianareo dia tsapanareo any hoe misy fitiavana mambadika izany, na dia narahana kapoka azy, ary fantatry ny anarina ihany hoe misy fitiavana izany. Ka izay no ampasaivana antsika mpanompon'Andriamanitra rehetra. Misy tokoa tsy maintsy fifampitenenana atao, fa manitsy olona anankiray ve ianao noho ny fahatezerana, sa noho ny fankalana, sa noho ny fialonana, sa hoe tena mba fitiavana, ka karoanao araka ilay voalaza tetsy ambony hoe hatramin'ny teny atao, mba tsy hitondra fanafitonana izany. Fa matsy ny zavatra tsapa, misy olona mazoto mananatra, mazoto manitsy, fa zay nahitsiny lasa tsy miverina intsony, satria ny teny ataony mandratra, ny teny ataony manevateva. Tsy izany ny mpanompo mahatoky, fa tena mananatra amin'ny fitiavana. Raha tsaranao fa misy teny fanitsiana na fananarana tokony ataonao, ny tena mpanompo mahatoky dia mitondram-bavaka aloha, tsy maimay ny teny, tena mitondram-bavaka maritra, mangataka ny fanahy masina hanome anao fahendrena, hanome anao le fitiavana. Fa raha tsy misy le fitiavana amin'ilay olona ny anatinao, tsy afaka nanatra amin'ny fitiavana ianao. Aokontsika hanahaka an'i Jesosy Kristy izay nanantona sy nananatra ilay vehivavy tratra nitsangajanga. Ny olona efa hoe toa dia toray vato, ataovy amin'ny fanaovana azy, efa nikasitrana, efa manambany, efa mandatsy. Fa Jesosy amin'ny fitiavana tsapa amin'ilay vehivavy, ary tsy adinony teo amin'ny fiainany, fa nanova azy, tena nanova azy. Ary eto moa dia laza hoe ho an'ny fo miainga ilay izy vao tena tsara e. Fa raha tsy maintsy misy koa izany fananarana sy fanitsiana izany. Isika rehetra tsy afaka hanavaka izao, rehefa misy manantona anao, mba manitsy ianao, mba fo miainga tokoa ve isika? Sa lehibe am-pofoana, sarotra toro, mora mirivotra, mora tezitra, mora mankahala. Inona zany mampivavaka antsika? Fahatelo, ny mpanompo mahatoky dia mahay manome aim-panahy ao anatin'ny ariarahana sy ny sarotra. Mahay manome aim-panahy. Hoy ny andininy fahatelo-peny folo: toy ny atsika ny oram-panala amin'ny taom-pijinjana, dia toy izany ny iraka mahatoky amin'izay maniraka azy, fa mamelombelona ny fon'ny tompony izy. Ny fijinjana vokatra mazana mafimafy izay rehefa midadasika ny tany sy betsaka ny vokatra. Ary matetika ny fotoam-pijinjana dia amin'ny andro mafana. Dikan'izany sady mafy ny asa no mahatsemika, mahasasatra. Fa raha amin'ilay fotoana fijinjana iny no misy oram-panala milatsaka,
zany hoe tsy le orana mivatravatra be le mampitehy aloka fa malefadefaka mangatsiatsika dia tena lasa manome hery manome faharetana sy fahavitrihana indray an'ilay mpijinjany le vokatra ary tsy hitany akory ny ariarahana na dia betsaka aza le vokatra. Izany no manoarany tenin'Andriamanitra atsika mpanompo mahatoky. Reraka ny olona efa mandreraka raha teo ny asa fitadiavana amin'ny akobanandro. Raha ampiangonana koa mety somora fa ahoana angataon'ny tompo mihitsy zany hoe ianao manjary manome aina foana. Oui, une version second 21, l'effet rafraîchissant de la neige en jour de moisson. Lasa mampangatsiatsika, mampahery. Ary Jesosy Kristy koa nanarantsika amin'izany. Miantso atsika izy mba hiara-ezakazaka hanaradia azy hanompo. Ary raha misy efa sasara atsika, na reraka ny fahotanitsika dia ahoana izy makanesa aty amiko ianareo izay miasa fatratra sy mavesatretana fa izao hanome anareo fitsara. Zany isika mpanompo mahatoky natao hitondra haim-pana vaovao indrindra amin'izao fanombohana moa zao, hitondra fahazotoana mivavaka ho amin'ny olona. Raha sitrapon'Andriamanitra zany zao dia ato amin'ity trano fiangonana lehibe kokoa ity isika miara-mivavaka dia faly mahita antsika tonga maro fa dia manadity isika mbola hameny izao dabolibanga izao satria manana havana, manana namana, manana mpiara-mianatra. Mahafantatra olona isika izay mbola lavitra amin'ny tompo dia ataony mitondro fitaovana maheram-pelantanany mpanompo mahatoky hitaona azy ireny koa ianao. Faefatra, ny mpanompo mahatoky dia tsy be famaritra fa mazoto miasa. 5:24 tondraona sy ny rivotra tsy misy orana ny olona izay mirehaka amin'ny fizaram-bava. Amin'ny diamanga misy mazavazava kokoa. Tahaka ny rahona sy rivotra tsy mitondra orana ny olona mampanantena zavatra izay tsy omeny akory. Fampanantenana pokaty hoy ny fiteny. Zao tokoa no zava-misy. Rehefa misy rahona mitangorona ka misy rivotra mafimafy manaraka azy dia azo antenana izay fa hisy orana hilatsaka. Eto nefa le fanoarana dia hoe tomba misy rahona, tomba misy rivotra ihany fa naninona tsy misy orana. Zany hoe nandisy fanantenana. Ndraindraiky koa isika zany malady miteny fa tsy dia tena hita loatra amin'ny fanompona. Ao amin'ny fiverinao dia mahay rehefa miteny ny olona, mandahatra hevitra. Rehefa tena jerena ny mpananterana tsy dia ao loatra izy. Tahaka izany zany le rahona mba misy rivotra fa tsy mitondra orana akory. Indray maika be isika dia mampanantena zavatra be dia be. Ohatran'ny hoe te handingana ny dingana sasany dia manjary mamakitratra ny mpiara-miazakazaka indray. Mety zao taritony tombotsy kelikely. Aoka ny asa fanompona ny betsaka fa tsy hoe rehefa mandahatra sy mivory dia manan-kalahatra be tsika fa ny fanompona tsy tahaka izany akory. Farany fahadimy, ny mpanompo mahatoky dia manana faharetana sy fahalemem-pana. Manana faharetana sy fahalemem-pana. Dia ny 5:12, ny faharipo no azona mampanaiky ny mpitsara ary ny vava malefaka mahatapataolana. Ao amin'ny diamina izay manam-paharetana no maresy lahatra mpitsara ary ny teny malefaka mampilefitra ny enjana. Tamin'ny andro izay nanoratana izao boky izao dia ny mpitsara sy ny olona mpanohitra no sarotra resena lahatra indrindra. Ny mpitsara moa dia arak'izany tena sady mpitondra no manam-pahefana no tompon'ny fanapahan-kevitra. Natahorana, sarotra ovana hevitra, sarotra resena lahatra. Tahaka izany koa ny mpanohitra lava, résistant ny amin'ny teny frantsay, izay hoarina amin'ny taolana mihitsy eto. Satria efa feno fankahalana ao anatiny ao. Tsy araka ny tokony ho izy ny fanoharana fa noho ny fankahalana, noho ny lolo-poko. Zao nefa ny mahagaga hazo resena lahatra ihany reny olona izay heverina fa manahiran'ireny izy raha mahana fahalemem-pana sy faharetana isika. Reo ny fanalahity
maharitra mahana fahalemem-panahy. Jesosy nampianaritsika an'izany voalohany. Ny Jiosy maro ny fananda azy, nakany amin'ny azy izy ny teny soratra masina fa ny azy nanda azy. Fa nandritra ny androm-piainan'i Jesosy tetỳ an-tany, na dia fanotoriany zao aza ny sasany fa manamafo dia mbola mitory izy mandrapatonga ny fotoana izay niakarany velona any an-danitra. Avy nitsangana tamin'ny matana izy dia mbola mitory ihany nandritra ny 40 andro. Zany ny fianarana omenantsika. Isika tsy natsoan'Andriamanitra hitsaratsara ny olona, fa natsoan'Andriamanitra hitory. Aza mieritreritra fa mitory ndray mandeha indray lahady ianao dia mibebaka ny olona, dia resy lahatra ny amin'ny hevitrao ny olona, na anatin'ny ray volana azy. Asa ny fanahy masina no mandresy lahatra. Ka zava reraka, aza maimaiky, mbola ao arinao angamba izy vao iova, tory foana, ho eto ambavaka foana, aza mora kivy isika. Fa tsy mpanompo mahatoky anao raha tsy mahana faharetana ary mitory amin'ny fahalemem-panahy, fa tsy mainka ny andasa na hitsaratsara ny olona. Raha fehezina ary havana, isika rehetra izay manana andraikitra ty am-piangonana dia antsoy ny tenin'Andriamanitra. Aokantsika hita amin'ny teny tokony atao, ny teny tsara, mba ho mamosira amin'ny teny izay ataontsika. Ho filazan'ny ny apôstôly azy zay dia zany tsika le mpanompo mahatoky. Mianara mananatra amin'ny fitiavana, maiza manome am-panahy ny olona ao anatin'ny sarotra. Aza tia mampanantena fa aoka ny asanao no hitany. Manana faharetana sy fahalemem-panahy dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Hoy ny voalaza amin'ny Kolosaina 3:7-8. Ary na inona ataonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka no amin'ny tompo fa tsy ho an'olona, satria fantatrareo fa ny tompo no handraisanareo ny lova hovalina. Fa manompo amin'ny Kristy tompo ianareo. Raha manao ny asa amin'ny diakônina ianao, manao ny asa amin'ny braom-piangonana ianao sy ny sisa rehetra, mety hoe fijery ivela fijery olona dia ay manompo amin'ny torony reto izy zany. Tsy manompo olona ianao. Jesosy Kristy ny tomponao, izy no tomponao amin'izany. Ka tandremo sao diso fijery fa ny valim-poty antsika tsy avy amin'ny olona fa avy amin'Andriamanitra. Mahereza amin'ny asan'Andriamanitra ianareo roa mbe ny volonana-tany. Amen.